ry avako malala ho amin'ny tompo ho aminareo hatrany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raisy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Arovy ny finoana marina. Arovy ny finoana marina. Zany no asongadiny mofinainantsika anio amin'izao fiandohan'ny herinandro zao. Bokin'ny Efesianina toko 9 ny andininy 10 hatramin'ny 17. Arovy ny finoana marina. Ety ampamaranana ny epistily nosoratana ho an'ny Efesianina dia fehiteny mafonja entina hiarovana ny finoana kristianina no amaranany apôstôly Paoly ny hafatra ho an'ireo fiangonana tany Efesosy fahizay. Tsaroana mantsy fa tanàna jentilisa Efesosy nanjakan'ny fanompotsampy ka na dia efa miorina tsara amin'ny finoana aza ireo kristianina izay nino an'i Kristy dia ampitandremo mahafatratra ny amin'ny adi-panahy, ny amin'ny adin'ny finoana satria tsy lavitra ny fahavalo. Any amin'izay misy kristianina dia misy hatrany ny fahavalo. Satana izay ambara fa tsy mitafy nofo aman-drà, tsy miseho vatana ary miseho amin'ny toerana rehetra raha teo. Arak'izany dia hery roa lehibe mifanohitra ny hery ananan'ny kristianina andanina izay anasana manokana ny mpino mba hitafy ny fiarovana avy amin'Andriamanitra. Hoy ny voalaza eto manao hoe tafio avokoa ny fiadian'Andriamanitra. Itsakilan'izay mifanohatra amin'izay ilay herin'ilay ratsy, ny fanangoleny devoly na ny fitaovam-piadiana mahery vaika ny devoly izay manangoly, izay azo lazaina fa mandeha misaina ny kristianina. Arak'izany dia taoma ireto mpino reto hiary ny finoany mba tsy ho arodan'ilay ratsy dia ny devoly zany. Taoma ny mpino mba hiary ny finoany amin'ny fanekeny sy ny fanarahany an'Andriamanitra irery any. Tsy ampirisihana hiary tena amin'ny alalan'ny herin'ny tena manokana satria tsy hanana hery ny mpino andresena samy irery any satana fahavalo, fa taoma kosa izy ireo hifantoka amin'Andriamanitra ilay hany mandresy ny fahavalo. Revako malala ao amin'ny tompo, mampahory, mandeha misaina, mamitaka, eny manao azalambo arak'izay azony atao rehetra satana. Ny tanjon'ny satana dia ny hanala baraka kristianina. Ny tanjon'ny satana dia ny hamotika ny fiainan'ny kristianina. Ny tanjon'ny satana dia ny hanao izay hahalavo anao amin'ny finoana. Ary sarotra indraindray ny miady amin'ny satana, saingy ampahereziny apôstôly Paoly kosa ny kristianina eto. Na toy inona hamafy sy hadiry ny fahavalo dia satana zany, dia ambara fa azo resena tsara satana, mba tsy ho itenenana hoe fahavalo efa voafehy satana. Azony mino atao tsara ny mandresy any satana rehefa mifikitra sy matoky an'Andriamanitra izy. Izay ampitandremana fatratra ny mino dia ny tsy hanaovany kilalao na vazivazy, ny fiainam-panahiny na ny adi-panahiny ka indraindray alay-panahy hisetrasetra amin'ny satana.
Tsy azony mino atao ny makafana ny Satana, na ny manome toerana na manome lalana na manome vahana ny Satana. Indraindray tsika alay-panahy manandrakandrana, alao ataoko an'izao sao de mba ho entina tsia, aza manome fitoerana ho an'ny devoly ho ny fitenenana. Miarova teny, ary arovy eo amin'Andriamanitra ny tenanao mba tsy ho lavo ny Satana. Be dia be ny endrika mety isehony, ary mitady ny irika rehetra izy andavonanao, hamotehananao. Saingy zao, arovy ny tenanao, arovy ny finoanao ao amin'Andriamanitra. Tafio ny fiadin'Andriamanitra, fiadina mahery vaika, fiadina izay tsy ahasolafaka anao. Rehefa toizantsika ny vaky teny eto amin'ity soratra masina ity, raha manohy ny 2:4 sy ny manaraka, dia omena eo daholo ireo karazana fitaovam-piadiana samihafa: ny fahamarinana, ny rariny, ny fahavononam-panahy, ny filazantsara ny fihavanana, ny finoana, ny famonjena ny tenin'Andriamanitra. Zany rehetra zany no fitaovana hiarovanao tena, tsy hananany devoly anjara eo amin'ny fiainanao. Ravako malala, amakivaky fiainana ianao, amakivaky ity herinandro ity ianao, miara amin'Andriamanitra, miara amin'Andriamanitra hiarovany ianao, anoheranao sy hanalaviranao ny asan'ny Satana izay milofo hamotraka anao. Mandehana ary, mandehana tano ny fiadin'Andriamanitra mba hahafahanao hanohitra ny fanangolen'ny devoly. Dia hoan'Andriamanitra irery amin'ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Misaotra anao zay Jesosy ny amin'ny teninao mampahery, teninao manome toky fa na toy inona hetraketraky Satana izay mitady ny hirika rehetra andavona, andemena, andratrana sy amotehana ny mpanomponao, amotehana ny mpino. Dia nomenao kosa ny toky fa manana ny fiadiana tsara mahery vaika, fiadiana tsara voatra, indrindra ao aminao Jesosy ilay efa nandresy any Satana raha teo. Ankehitriny ary, raha hiatrika ity tontolo andro ity, hiatrika izao herinandro vaovao izao izahay, mangataka anao Jesosy Kristy hiara-dalàna aminay, hiaro ny finoanay, hiaro ny fanahinay, hiaro anay amin'ny ratsy rehetra. Jesosy, ampaherezo manokana ireo izay zahan-toetra, ireo izay alaim-panahy eo anatrehan'ny asa matin'ny Satana amin'ny endriny maro samihafa, ireo izay tsy maharo tena, mba harovinao anie. Dia matoky manana anao zahay, ary mivavaka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay. Amen.